Kafalinina indray no iarabananao amin'ity aliny faraiky amby roapolon'ny volana May roapolo sy roa arivo ity. Raha indrafitra ny mety toetry ny antsika aloha dia alizay raha hoandro rapitso alizay somary matanjaka izy ny vao maraina fa iena hery kosa zany ny hariva sy any amin'ny roa andro ho avy ihany. Na de zany ary dia mangatsika zany ny andro amin'ny ankapobeny vokatr'izay alizay izay manerana ny nosy mihitsy. Raha hoan'ny toetry ny andro rapitso maraina kosa ary de tadzika fa de saika hanorana avokoa ny motsiraka atsinanana manontolo ohatra aty amin'iny faritra Savana, Lanjorofo, mahazo ny atsinanana ny vadivavy akaendrikorana tarivinahana kosa izy aty amin'iny faritra atsimo atsinanana iny. Aty amin'ny ilana sanany avoatany moa dia somary manjomonjombona ny vao maraina zay mety anerika fa andrahona kosa rehefa avy eo aty amin'ny ilana andrefana kosa de ho maina tanteraka izay andro izay. Mitolakandro ho an'izay toetry ny andro zay ihany ary de mbola mitoetra aloha ny orana amin'iny faritra Savasy, Analanjorofo ary mahazo ny tapany avaratsy ny atsinanana vadivavy fitovinany aty amin'ny atsimo atsinanana iny mbola mandrahona hatrany ny ilana atsinanan'ny faritra ampovoantany ary de mbola ho maina kosa any amin'iny andrefana manontolo iny. Mikasika ny vina maripana indray de manodididina ny 12 sy 13 degré celsius aty amin'ny ampovoan'ny tany ny ambany indrindra raha toka manodidina ny 20 sy 20 kosa ny ambony indrindra. Eo amin'ny manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra aty amorontsiraka atsinanana ary 4 ka hatramin'ny 7 kosa ny ambony indrindra aty amin'ny morontsiraka andrefana aloha de mbola mafana hatrany manodidina 9 ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra raha toka mihoatra ny 30 ny ambony indrindra 3 majanga sy Antsohia no ahitana ny maripana ambony indrindra. De zay no masaka afaka nitotranao tamin'ity anio ty makasitraka anao indray ary manaraka izany hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.